Mbola eo amin'izay fampifanana izay ihany dia zareo vao amin'ny niany budo izay kosa indray no nitarika fifanana mandalo eto Madagasikara ihany koa amin'izao fotoana izao i Masoro Watanabe izay hita midanina amin'izany taranja niany budo izany ka anisy ny fifanana izay nitaterahan'izy ireo omaly tetsy amin'ny dojoan'ny Aska 67 hectares. Mandalo eto Madagasikara ihany koa amin'izao fotoana izao i Masoro Watanabe expert japonais tepana mainty hita midanina eo amin'ny taranja niony budo mizara ndraikevany amin'ireo mpanao ayady malagasy. C'est simple, c'est la première fois que je viens dans ce beau pays de Madagascar. Pour faire quoi? C'est pour développer le Nyon Budo. Qu'est-ce que c'est le Nyon Budo? C'est créé par mon père. Il est décédé à l'âge de 97 ans. Donc il a besoin que l'art martial japonais reste en tant que tel. Il y a trop une déviance de l'art martial au niveau du point de vue sportivité, puisqu'il y a des médailles et ça. Donc on a oublié, occulté un petit peu l'art martial dans le sens des termes. Parce que pour nous, qu'est-ce que c'est un samouraï? Le samouraï, donc quand il a dégainé son sabre, avec la manière de dégainer. Et après, il y a une autre sensation. On ne peut pas faire le sport en tant que tel. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, il faut qu'on conserve cet esprit-là. C'est ça qui est important. Le judo, donc Jigoro Kano, qui est le créateur du judo, c'est la voie de la souplesse. Il n'y a pas de catégorie de poids. Donc quand il a besoin de projeter, il projette avec les différents poids. Le karaté, il va mettre Nishin Funakoshi, c'est la même chose. Donc après, au fur et à mesure, donc on voulait faire trop de sportivité, on occulte la partie qui est l'art martial important, et après on a oublié ça, on fait uniquement que. Taranja maromaro eo amin'ny ayady toy ny karaté, judo, kung fu, aikido sy ny maro hafa no niaraka nanaraka ity fifanana ity. Mitondra fanazavana mikasika indrindra izany fifanana nioan'ny budo izany Sensei Solo. Budo moa zany araka ny lazavain'ny Sensei Watanabe budo niona tsy japonais, martial japonais zany. Leo mampiavaka angamba ny sarotra be ny ilaza zany satria samy manana ny anitra ho azy ny discipline tsara zany. Samy manana ny mahatsara azy tsara daholo zany olona zay pratique. Inona spécificité an'ilay Nyon Budo basé amina inona kokoa le izy le arts martiaux zany? Nyon Budo zany mampiasa arma hitantsika teo, point-pied, position, boussole, zay zany. Le fifanana amin'ny ankapobeny misy discipline maromaro miaraka atao anatin'ilay izy. Inona ny ifandraisan'izay amin'ilay Nyon Budo? Hoe ifandraisany amin'ny maha-premier stage ny Nyon Budo eto Madagasikara dia lina dia lina ihany ny mpiatroka kayady eto amintsika satria irahantsika mahalala fa isika malagasy dia mankafy ny taranja art martial. Zay no angamba no nitarika andreo fiofana be dia be tonga ireo satria lina ny tialala hoe Nyon Budo. Zany hoe afaka miaraka zany ny taranja anankiray ao anatin'ilay Nyon Budo? Ya, satria io moa araka ny teneny samy manana ny hanitra ho azy afaka miaraka daholo ny taranja reta na ny karaté hitanao hoe karatéka, aikidoka, judoka, no jeet kune-do ny taranja Yoshikane Budo rehetrarehetra zany dikan'izany zany afaka miaradia ny taranja rehetra. Le Nyon Budo io zany mety ahitana soritra hoe tia geste hitany amin'ny geste hitany amin'ny budo. Ny arts martiaux rehetra zany dia ahitana soritra daholo na ahitana ohatra position ny budo zao ahitana karaté izy mety koa koa zany ny kung-fu zao ny anankiray mety taratra aikido ohatra. Zany hoe ny arts martial zany indrindra ny japonais zany chinois mitambatra amin'ny anankiray daholo hita soritra daholo zany mouvement rehefa tena développé. Inona moa zany tena tanjona amin'izy ity? Stage zany ny ao ny dindin mba hanaparitahana zao zany satria tonga eto araka ny lazaina tamintsika teo ny président ny institut Teril Samindin zany Nyon Budo. Ny tanjona zany dia manapariahana ny jolo ny taranja Nyon Budo eto Madagasikara zany fotoana ny taranja dia mba ahafahany hikatroka satria misy compétition ny Nyon Budo ny Teril zany.
mbola itoy hatramin'ny alahady izao moa ity fifanana ity etsy amin'ny dojoan'ny aska 67 hectara izay jimin'ny fo sy izay midanina eo amin'ny expert réunionnais indray no mitarika ny fiofana